Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Andriamanitra tomponay, rainay izay any an-danitra, misaotra anao zay satria fahasoavana lehibe aminao indray ny fahafahanay miaraka amin'izao marain'izao. Misaotra anao ny amin'ny fiarovanao anay nandritry ny aliny. Misaotra ny amin'ny efa nitantananao anay nandritry ny volana maro, ny andro maro. Fa ny tena marina Jesosy aho. Tsy maro ny tenanay izay. Dikan'izany, izay no mbola tratriny ity andro ity teo fony ianao. Tsy nandao anay ianao, nikarakara anay ianao, namelona anay ianao, namindra fo taminay ianao. Ary na dia ny fahafahanay aman-dreny tenao zao marain'izao aza, tena fanehoam-pitiavana lehibe avy aminao izany. Ary izany no isaoranay ianao, ary tsy mety ny ato anatin'ny fonay raha tsy makasitraka anao. Tsy mety ny ato anatinay raha tsy mamevonaitra anao kanefa Jesosy. Ambony izany rehetra izany dia mangataka ny fanainao masina ho any endriny lelako indray amin'ity maraina ity. Ary amango ny fony tsirairay avy izay hivatanan'izao feo zao, ka tena mba ho fanahy iray ihany no hiasa aminay rehetra. Ka izay tena sitraponao ho fampandrosoana dia ako voatapy any amin'ny alalan'ny tsirairay aby izao afatra izao. Nefa alohan'ny rehetra Jesosy malalo, mamelany elokay ary mamindra fo aminay satria mbola miraiki tapisaka aminay ka tsy hanalaviranay ianao foana ny fahotanay. Mitenena Jesosy eo, fa vonina iaino anao ny mpanomponao. Amen. Dia mbo voalafaly manonona ny fahasoavana mampiadanana amintsika tsirairay avy ry havana ny tenako amin'izao maraina izao. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7:5 sy 6:12 indray no vatsim-panahy ho antsika izao alakamisy izao. Asan'ny apôstôly toko 7:5 sy 6:12. Fa hoy ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy ny tompo taminy, mandehanana fa fanakavoafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anaty Antsetrisy sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny apetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Amen. Mandehanana fa fanakavoafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anaty Antsetrisy sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny apetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Teny izay nolazainy Jesosy tamin'ny Ananiasy izany teny izany ry havana, ary nanirahany azy ho any amin'ny Saoly. Amin'ny teny tsotra dia lehilahy tena tsy misy ilavana azy ity Saoly ity, satria mba nisy firetana ihany tao anatiny, mba nisy hafanapo ihany tao anatiny, mba nisy tanjona ihany tao anatiny, fa firetana, hafanapo ary tanjona ratsy. Ratsy satria misy toetra ratsy izay voalaza ato anatin'ireto andinin-tsoratra masina vitsivitsy ireto. Anehoanao hoe inona avy izany zavatra ratsy vitan'izany lehilahy izany. Any amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ihany 7 dia milaza fa Saoly nampahoro mafy ny fiangonana, ka nidirany isatrano sady nosariany na lehilahy na vehivavy ka nataontahotra amin'ny maizina. Ratsorina zany ity lehilahy ity no atao hoe antikristy. Fa hoy izy hoe izavy izany olona miseho mivavaka amin'ny Jesosy izany. Ary izy ihany koa tsy mba olo-kolom-pona fa olona tena manana ny maizy azy, olona manana fahefana, satria ianao ve tsy afaka mitorehitra n'olo izany ka tonga dia hiampanga azy, hampikahatra azy. Fa i Saoly manana izany fahefana izany tamin'izany fotoana izany, ary tsy vitany hoe mampiditra olana am-pigadrana fotsiny,
fa mampahoro mafy ny fiangonana. Any amin'ny Galatia ary izy misy no mijoro vavolombelo hoe fa efa renareo ny toetra fahiny tamin'ny fivavahan Jiosy fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy. Izany hoe olona mpandrava fiangonana, mpandrava fivavahana ity Saoly ity. Ary any amin'ny Timoty ary izy dia mbola miteny hoe izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahoro. Ry havako isany, mpiteny ratsy sady mpanenjika fa niova satria nifanena tamin'i Jesosy. Ary izay no mahatonga ny tompo milaza amintsika izay miaino izao maraim-baovao izao. Ity taona 2024 ity itsoka eto amin'ny fiangonana inirivotry ny fiovana ary ipaka isa-tokantrano izany. Ary izay no mahatonga antsika ifampitaiza hoe andao re olona ampitomboana amin'izay ny fotoana ivavahana, andao ampitomboana ny fotoana ifadiana hanina satria raha vao mivavaka isika, raha vao mifadiana isika, raha vao mivavaka maharitra, eny manokatena mivavaka, tsy maintsy iaona amin'Andriamanitra fa milaza aminao. I Saoly niaona tamin'Andriamanitra, niova tanteraka ny fiainany. Ary andao isika hitolam-bavaka ho any ankonantsika amin'ny fianakaviantsika fa ny vokatry ny vavaka ataontsika iaona hifanena amin'i Jesosy ireo ary tsy maintsy hitondra fiovana ho an'izy ireo izany. Tsy maintsy miova satria efa nomenan'i Jesosy ingeny fahefana rehetra indandra sy ety an-tany, ary ny dikan'izany amin'ny fotoana ifanenan'i Jesosy amin'ilay olona dia tsy maintsy mikarapoka amin'ny tany io olona io. Ary nahoana no mikarapoka tamin'ny tany tokoa moa i Saoly? Satria ny devoly tao anatiny tao, devoly no mampiteny ratsy azy, devoly no mahatonga azy andrava fiangonana ka raha vao nifanena tamin'i Jesosy tsy nahazaka an'ilay fanen'Andriamanitra ny devoly tao anatiny dia nikarapoka tamin'ny tany izy. Ary izay ry havana ilazana amintsika hoe tandremo e, tandremo sao misy mpiara-mivavaka mikasa andrava fiangonana. Tandremo fa fanahin'i Saoly tao anatin'izany. Ary tsy maintsy mikarapoka amin'ny tany hafarany na ho ela na ho ainga. Ry hava malala ny tompo, tsy ny olona maditra na ny mananjanaka maditra ihany tiany Jesosy hovaina, fa na dia mpiara-mivavaka eto amin'ny fiangonana FPM Ziona ihany koa aza, tiany Jesosy tena hifanena aminy ka hiteraka fiovana mahery vaika. Dia novanao mantsy Jesosy e, satria mbola be da be ny fiainantsika, ny fihetsintsika, ny fitenintsika, ny fisainantsika mbola be da be no mila fiovana. Eny, na dio esaka fa matorantsika ara-panahy io azy. Betika te hivavaka, betika tsy te hivavaka, betika te hanompo, betika tsy te hanompo, betika tena tsapanao ny lanjany tena hoe fiainam-panahy, betika to tsy rarahinao. Tadidio anefa fa re fiara-panahy io mahatonga ny olona tampotampoka eo dia tsy tazany, tampoka ihany koa anefa dia iny fa mipotra mivavaka ary dia tonga alohan'ny fotoana mihitsy azy. Fa izao laza aminao ry mpiaino mahalala isany, ianao miaino eto io tsy tian'Andriamanitra hiemotra intsony ianao. Tian'Andriamanitra hirehatra be ianao amin'izao fanarahana anazy izao. Izay no mahatonga antsika ilaza hoe na inona sehatra tiantsika hiova ry hava malala amin'ny tompo. Toetrantsika ve? Toetra ny ankonantsika ve? Ny fanenana amin'i Jesosy ihany no mampiova azy. Isika aza mieritreritra ny hampiova olona izany, fa Andriamanitra ihany no manova olona. Fa hoy manko ny voalaza ao amin'ny Jeremia 17:17 hoe mo mahova ny odiny va ny Etiopiana,
ny etopiana mantsy dia mainty hoditra, ary tsy possible mihitsy izany hoe ho lasa fotsy hoditra izany. Michael Jackson angefa nilingilingina nanao an'izany fa lasa mampiomehibe taty aoriana. Lehilahy mitondra elo eran-tanàna satria mitady hanohitra ny lojika napetrak'Andriamanitra. Satria ve nalaza, satria ve be vola dia mitady hifaninana amin'Andriamanitra, ary fantatsika rehetra ny hafarany fa tsy sanisy eo masoandro izy. Mahay manova ny sorony ny leoparda, fa raha izany dia mahay manova ny tenanareo ianareo, hoy ny Baiboly. Ry havako, eo amin'ireny sehatra mampiravoravo tanananao ireny, mandehana mandoalika mbivavaka mba hifanenanao amin' Jesosy. Ary eto dia manararaotra ny tenako ilaza aminao hoe atao fiainana mihitsy ireny mandoalika mivavaka, fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy hifanena amin' Jesosy ianao, satria raha ianao manetry tena amin'ny alalan'ny mivavaka ampandoliana, tsy maintsy misandratra ny voninahitr'Andriamanitra ary dia hihetsika amin'izay Jesosy. Iza mono ny eritreritra fa i Saoly ho lasa Paoly apôstôlon'i Jesosy Kristy tompo? Fa hoy ny voalaza hoe fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan-jentilisa. Voafidy ho fampafantarana an Jesosy. Voafidy ho lasa mpitoro ny filazantsara matanjaka be eran-tany. Iza io voafidy io? Io ilay nisarika na vehivavy na lehilahy dia gadrainy. Io ilay mpamotika fiangonana. Io ilay mpiteny ratsy. Io ilay mpampahory. Fa hoy Andriamanitra hoe fanaka voafidy eo anatrehako io olona io. Fa hoana tokoa moa izany fanaka voafidy izany? Fa hoy voalaza amin'ny Romanina toko 1:1 Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Sary izany ry havana, ahitana fa ny olona tsirairay na dia izay heverinao fa tena ratsy azy, mbola misy antso n'Andriamanitra ao amin'iny olona iny, ary misy programan'Andriamanitra amin'iny olona iny. Fa mba hatanteraka an'izany dia tsy maintsy mifanina amin' Jesosy iny olona iny. Ry hava malalo amin'ny tompo, mila fiovahana ho an'ny ankonanao ve ianao? Na amin'ny sehatra iny izany na amin'ny sehatra iny, izao amin'ny alalan'ny vavaka ny fanenany amin' Jesosy, fa tsy maintsy hisy ny fiovahana eo aminy. Fa hoy lazain' Jesosy tenany mihitsy hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy voatery ho hain'ny olombelona, kanefa kosa hain'Andriamanitra. Ry hava malalo amin'ny tompo, andao re hitady an'Andriamanitra hatrany isika ka hifanena aminy, ary dia hanovany fiainantsika sy ny ankonantsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iondrika hivavaka sika tompo. Jesosy indray izany mamy ny teninao, fa raha andramako tokoa izany dia toa mamy mihoatra lavitra noho ny tantely. Ary izay no anateranay fisaorana sy fankasitrahana fiainanao, fa tsy reraka mihitsy ianao miantso anay mba hanatonanay ianao, satria raha mifanena manatona anao tokoa ange izay dia tena hisy fiovahana eo aminay, saingy indrisy lambolambony dia vola ao anatin'ny fahotana izay, ary dia minimiafina ny tavanao. Maniry tokoa ny fanahinay ny fanerasera aminao, fa miziroziro ny nofinay, ary izay no angatahanay hery lehibe avy aminao, mba hitaona anay eo anilanao mandrakizay. Ireo ny vahoakanao mifomaraina koa iain'ny afatrako. Minao Jesosy fa efa novainginao ny tsirairay ho tena tanlonaka, ka mba hamozato hoe ny tenina fafy tao am-pony, ary isy fiovana tanteraka ny fiainany sy ny ankonany. Andeha hifanerasera amin'izao tontolo izao manko izy ireo, ko mangataka aminao a Jesosy
mba ho amarinao aminazy ny teninao hoe izao Jehova no mpiaro io isaky ny rem-pimaso no andemako azy fandrao misy manimba azy. Na andro na alina dia miaro azy aho. Eny, andeha alohany aho ary andravina izay rehetra mikitonta. Makasitraka feno ndray Jesosy aho. Fa izay kosa androany dia tiana avao ny fanoloran-tenanay ho tianao, hanompo anao ary hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Mba ho atsapahanao mihitsy fa tianao izay. Olo voafidinao izay anatanteraka ny asa izay nandranao anay ety amin'izao tontolo izao. Mbola lavitra ny lalana irinay anatanterana an'izany. Mbola betsaka ny sakatsakana tsy maintsy ndevoly aminay amin'izany. Kanefa matoky lalandava izay fa tsy hanarina foy anay mihitsy ianao. Fa hoe ho anilanay lalandava. Mangataka aminao izay. Na ina herin'andrasy tady anapotika anay tokoa. Amarino aminay isan'andro isan'andro fa ny fidina entin'ny satana nampotehana anay dia tsy hanan-kery aminay izany. Jereo ny fahasalamany tsirairay Jesosy. Jereo ny fiainam-panahiny tsirairay Jesosy. Mba hitraka isan'andro. Ary inoa izay rehetra mba hitahitapony satria raha reraka mitady lalakafa indray Jesosy aho. Hidetavana vonjy ka manalavitra anao. Matoky anefa Jesosy fa Andriamanitra mbola mpamindra fo ianao. Andriamanitra mbola mpamela heloka ianao. Amelombelona ny fanahiny tsirairay ianao. Ka hitodika any aminao isan'andro. Ka samy mitenena anay hoe tia aho, irao aho. Sotra betsaka Jesosy aho. Sotra fanahy masonao. Ka ny fahasoavanao ry Andriamanitra ray. Ray tenenanao aminay isan'andro ampo anao ny fahasoavana. Ny fitiavanao ry Jesosy Kristy Tompo. Lay nitenenanao teo amin'ny hazo fijaliana hoe tahiry o Jesosy mamelany elo. Ary mpiray isan'andro fanahy masina. Mba hampiray anay isan'andro aminao Jesosy aho. Mba hitoetra aminay isan'andro. Ka nonanao ny tsodranomasina hoe ho tahiko ianao raha mivoaka ary ho tahiko ianao raha miditra. Iaro anay ianao, amindra fo aminay ianao ary amelombelona ny fanahinay isan'andro. Sotra Jesosy aho, sotra Tompo. Ary mbola verina etikitriny Jesosy fa tsy nanenena anay ny nandray anao ho Tompo sy mpamonjy anay. Makasitraka Tompo. Anondera sy ny anjara voninahitra fa ny fahasoavana sy ny fitahiana patolora ao anay tsirairay aby. Tsy nandre ny afatra ao. Aleloia.